Tonga nanatrika ny fifampiarabanana tratrarana ny taona 2024 izay nokarakarain'ny fikambanana Betsileo ny pasteur Mayola André Christian Dieudonné mivady ny fahatelo ny volana febroary taona 2024 lasa teo. Voninahitra lehibe ho azy ny namaliny an'ity fanasana ity. Maro moa ny olona no naraotra ny tafataminy. Marina moa fa i pasteur Mayola dia Betsileo raha teo satria dia avy eo Voimasina Fianaratsoa ny tenany. Con
zanaky fianaratsoa moa zany za tena zanaky fianaratsoa tsy mitapy zany dia fanasana nataon'zareo fionana voalohany fampiarabana amin'ny taona ty dia zanaky fianaratsoa tsy nanavakavaka zany fa dia saina daholo ny antoko politika rehetrarehetra na ny zanadrazana na ny fiangonana amin'ny maolo mpiangonana anao tsy manavakavaka ary ny fotoana dia n'Andriamanitra daholo dia zany mba mampiseho ilay firaisakina sy firaisam-po sy fankatiavana zay. Eny ka ny olona tsy maintsy manana an'izay fijery zay foana ny olona fa raha ny afo olympique nge nijerevana ohatra hoe teto Madagasikara avy tany avaratra izy io no miaingy dia any avaratra izy io dia miankizaka miaina atsimo le afo olympique io dia ngamba mety faritany fianaratsoa indray na tongavan'ny afo olympique zao raha mirahina sy miray saina tsara ny faritany fianaratsoa ray voaky. Marizigana eo amin'ny tantara ny fahaisangina ny zanaky fianara fahotady ny sambatra sy ny mananjara sy mifarana izony eto Madagasikara bona année 2018 eo amin'ny Gracias.